Dona derubana, life diabana, no make one. Hey, peaceful dog, utabana, zanata waiting for the trial, fatila facha, tumbula la vida, zayanda sana. Sajiauti, yes, I kawa no zeitiyana. Saye falanelanga, nimamita, nimangidi munavelana wai. Satifuna kuwataraku, zani mampiza, kama leo na wanituma. Tinanelena tiyana, afapiwa, nanumena, wana, kamula isipena tiruvana, life iti, ilaitenati. Ande anatamidaya, famujina fatinetia. Ande anatamidaya, ampiwa izemekwanda. Famujina nototerapa, ante naikubutapanda. Kabitara matirubana uwai. I am just to be right, Betty Ajayana. Tiki tiki remane, Muluja, Kauta Panau, life iti. Sinanelena titi now, Afakua, Nanumea now, Mwana, Kamula isipena tinuva now, life iti, ilaitenati. Sinanelena titi now, Afakua, Nanumea now, Mwana, Kamula isipena tinuva now, life iti, ilaitenati. Ande anatamidaya, famujina fatinetia. Ande anatamidaya, ampiwa izemekwanda. Famujina nototeraka, ante naikubutapanda. Kabitara matirubana uwai.
fitiavana no ilaiko izy ary tambitamby ihany koa no mandamina ny saiko. Misaotra ny vaiavy tsy lahtsika amin'izany ary tena zay mihitsy ny tena marina hoe ny fiavana no ilaiko. Maromaro ny lohatenitsika androany iresaka momba an'ireo don azo avy amin'ny olona sy ny fampizarana azy isika menakavy iresaka momba ny intervention nataony Andriamatoa Alain Lamarchon non Alain Ndremiseza tamin'ny Real TV tsika satria misy zavatra be dia be tokony ho hazavaina amin'ny tenin'inga Alain Ndremiseza dia iresaka ihany koa tsika amin'ny antso nataotsika 2 volana lasa zay 3 volana lasa hoe mifampiresaha nareo telon-dralahy satria nareo telon-dralahy sisa ny velona eo ny tombotsoan'ny firenena jerena fa tsy ny tombotsoan'ny paosinareo na ny tombotsoan'ny politika anareo fa jereo fa mahatra ny firenena mijaly ny vahoaka. Mazavaitsika ny amin'izay ary Andriamatoa Alain Ndremiseza moa nanao antsaoviny amin'izany hoe ataoviny amin'izao dia ho hazavaiko eto ny fandehan'izay resaka izay. Dia iresaka ihany koa tsika momba ny resaka premier ministre hoe misy olona efa mieritreritra ary tena convaincu mihitsy eo izy no premier ministre tsy fantatra hoe fampirevena na fampitokisana vai zany na tria. Fa alohan'izany rehetra zany aloha dia tsara ihany ny miteny sy mampita eto amin'ny resaka amin'ny tatasika ho ataotsika zany zay tena miankina tanteraka momba ny resaka fitsarana sy ny raharaha madinidinika amin'ny momba ny firaisamonina hoe tsy misy raharao amin'ny Madagasikara ao. Raha tonga teto dia zavatra hafa ny saika ataoko tatasika na fitarihateny na hoe karazana hoe frappe-crâne zany na kapitampoka hoy ary fiditry Senikadra fa ny tonga dia nanaitra ny saiko nisy nanoratra avy any amin'ny faritra Sofia zay nitaraina ovakiko aminareo izy hoe ahoana izy teo raha mbola hitako teo izy teo andraso za vao kely. Salama monsieur Fleury Rakotomalala. Zahay avy aty Antsohihy région Sofia ty mba mangataka zahay aty fa tena mijaly ny vahoakanay aty amin'ny tsy fandriam-pahalemana angalariny ombinay zay izy teo ombinay tsy iza ny olona ambadika ireo olona mpangalatra fa députénay Jaozan izany manitrika ilay dahalo Raindany tsy iza moa zany fa Gerson mba mangataka zahay atao ny mba hisamborana azy faran'izay malaky avany Sofia avany Antsohihy ity zavatra ity. Samby mahafantatra an'izany atao hoe Jaozan zany isika menakavy efa nisy procès amin'ny resaka pédophilie nanjoy izany député zany raha tsy diso ny fitadidiako ary raha ohatra aho diso dia sitomiko ny teniko ary mialatsiny sady amin'ny député Jaozan. Zavatra tsy azoko moa zany dia zao tena anisany tena mampagaga ireto député dia mifampiantso dia hoe honorable. Asa ity honorable ity zany gratuit avaiza izy io na ahoana nanomboka tamin'ny taona oviana ny tomboan'io honorable io fa raha misy tena hoe déshonorable ao anatin'ny antanatohatry ny fitondrana ny firenena dia ny député ny voalohany. Tsy valapatra be dia be amin'izay fa hoentiko amin'ny ankapobeny ny raharaha. Tsy any amin'ny faritry ny Sofia ihany no misy ohatran'ny tony hoe Jaozan na Gerson tony. Efa navoaka antsika tamin'ny heritaona
tany amin'ny volana maritra tany ngambana izay raha tsy diso ny resaka fangalarana omby sy fanikodrinana omby any amin'ny faritra atsimo zay tena lazain'ny vahoaka mahitsy ary tsy mivilana hoe ny député miaraka amin'ny zandary sy ny ofisier ambony no manao ny du moins qui tire les ficelles derrière ny halatra omby. Ny député sy ny officier supérieur amin'ny gendarmerie hoy ireo. Entre-temps, sûramente fa tsy maintsy nahazo menace hoy ireo dia aleony mangina. Fitony zany mety misy avany aty andafy dia mahasaman'oratra ohatran'izao dia mandefa aty aminà. Fa maninona ilay vahoaka no azafatoka hoe aty amin'ny Fleurirako eto malala izy no mitaraina. Satria voalohany indrindra tsisy antanatoana azo mitaraina anantsony any amin'ny firenena. Raha andeha hitaraina any amin'ny gendarmerie izy dia izy ihany no voasambotra rapitso. Raha andeha hitaraina any amin'ny député izy nga député ara ao anatin'le business. Ny filoham-pirenena moa tsy mandalo matetika fa rehefa propagande any izy no hita ny ministra avy amin'ireny faritra ireny alohan'ny mividy villa ao Antananarivo toy izay manatrara namidina any amin'ny faritra misy azy. Misy olona atao hoe Al Capone fa tsy Capone zaza Clément. Alohan'ny mividy villa zay hiafarany rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony izy ao Antananarivo ary amin'iny faritra akaikin'ny Tanjombato iny ny olona avy any atsimo matetika no mipetraka sy mividy villa. Eo daholo zareo menakavy. Zany hoe iny amin'ny fahatra akaikaikin'ny avoloha iny zany dia maromaro ny olona avy any atsimo no mipetraka amin'iny faritra iny. Ny tiako lazaina dia zao, tena marina fa tsy manana olona hitarainana intsony ny malagasy mpiompy ary indrindra fa ny malagasy miompy omby osy ondry. Ny malagasy mamboly koa tahaka ny ohatra hoe ny vany sy ny karazany dia anisan'ny tena rambin'ny dahalo ary rehefa tena dinihana sy zohina hoe iza le dahalo avy aiza ireo dahalo ireo dia ny ankabeazany misy ny dahalo eo amin'le faritra zay hipetrahanao, misy ny dahalo eo amin'ny région zay hipetrahanao. Fa ny tena marina ny ireo olona dia zao, ny tena dahalo tompona andraikitra amin'ireny zavatra ireny dia ny mpanao politika. Ny mpanao politika ao anatin'ny tena atao hoe baranahana isika izao, mba sy marinandrinandry zany resaka dahalo zany. Ohatra tamin'ny andron'ny Andriamatoa Coly Roger premier ministre nahitsika hoe dahalo niova saina. Iny angamba ny atao hoe exploit n'Andriamatoa Coly Roger zay premier ministre ny Andriamatoa era Rajaonarimampianina. Fa rehefa tonga ity fitondrana ity dia tsy hitany nalehan'ireo dahalo niova fo ireo, lasa niova fo hafa indray angambany izy ireo satria io arakaraky ny mitarika ihany niovan'ny fon'ny vahoaka sy niovan'ny sain'ny mpanaratra en-drano anatin'ny zavatra mitranga. Tena tsy afenina ary tonga dia mahitsy miteny hoe
dahalo avy any amin'ireny faritra reny ihany izay tonga ao anatin'ny fitondrana no manao ireny tsy refesy mandidy amin'ny fangalarana ny ombin'ny mpanatanindrazana amin'ireny. Nangataka isika zany tamin'izany andro hoe mba hajanony ny fanondranana omby, henana omby any ivelany aloha mandritra ny 5 taona na 10 taona hitombony ny isan'ny omby indray ao Madagasikara. Fa ny omby maty ao Madagasikara na omby velona taloha na rehefa exportation dia amin'ny arivony. Taloha raha ny omby maro lavitra noho ny vahoaka malagasy velona dia amin'izao fotoana izao tena efa azo lazaina hoe vitsy ny omby ary mihalafo ho an'ny malagasy mihinana hena omby satria tsy vita moramora ny fitariana ny fandroana omby ho tonga fotsiny ao anatin'izany atao hoe toerana ivarotana azy na ny tsenan'omby. Azonareo an-tsaina ve fa zany hoe tsenan'omby any Antsoromy Mandidy zany mandeha hatrany amin'ny 400-500 kilometра ditongotra ny malagasy mandroaka omby amam-polo maromaro andeha ho amidy amin'izany toeran'izany kanefa ny tsy indray mandeha na indro eny am-pandehanana eny misy fanafiana olona mirongo basy ara-pitaovana. Raha hoe basy M16 na basy hafa dia mety nalasa saina hoe tena milisy hafa mihitsy reto, fa ny basy eto an'ireto dahalo ankoatran'ny basim-borona dia kalaknikoviana anie, kalaknikoviana andeha tentsika hoe nanomboka miparitaka amin'ny basy tamin'ny 2009 na tamin'ny 2002 tamin'ny andron'ny Azalambo samby marina zany, kanefa ny misy ihany koa ny fanofana basy amin'ny vidiny lafo ataon'ny zandary na miaramila na polisy amin'ireto dahalo. Tena misy zany ary tena ohatra fotsiny zao hoe rehefa misy assassinat règlement de compte ao Antananarivo amina basy na mangalatra eny mahazo mamaky fivarotana ny dahalo an-drenivohitra dia matetika kalaky no entin'izy ireny. Tratran'ny ireto polisy na ireto mpanadiady ny bala ny doy fa mbola tsy nahentsika hatramin'izay indray mandeha indroa ihany angambany no nahentsika hoe voasambotra ny tatsy ary surtout tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajoelina satria voatrasen'zareo le doy ary tsisy doy tsy trasable zany satria misy numéro izy ireny matetika dia fantatra hoe afatsy amin'ny camp militeratsy na afatsy amin'ny dépôt d'armatsy dia eo miaingana ankety dia tratra ho azy ny mpivarotra bala sy ny mpampindrana basy. Fa hatramin'izay nahatongavany Andry Rajoelina teo maro ny maty amin'ny atakina ino izy teo main armée, fa mbola tsy nahentsika hoe iny arrêté izatsy nazaroa. Misy fanazavana azy io zavatra io ary eno tsara ity fanazavana teneniko ity. Raha ohatra ianao zao ao anatin'ny afera io manko misy hoe ianona ny tompon'ny réseau amin'ny fangalarana omby dia ireo matetika ry zalahy Sametsimô ihany.
Ka raha vao misy olo-kafa miditra ao anatin'io réseau io de par tous les moyens tsy maintsy tadiavin'ny tompon'ny réseau ary éliminena de miditra atrehitra mihitsy ny gendarmerie, spécialité ny général bomba manko zay. Miditra atrehitra ny gendarmerie miarete an'iny olona na groupen'olona miditra ao anaty plaque-bande na halatra omby na exportation na omby. Zany hoe raha vao misy olona groupe anankiray zany ka étranger vao manomboka miditra ao anatin'le rara na de hoe tsy manao zavatra ratsy ara iny olona iny fa manana relation am'le sinoa izy de vitiny sinoa ny omby entiny ary atokisa ampijiry ihany koa izy de atao mihitsy zay antontona an'iny olona iny ary ampidirana anazy any afonja. Ohatran'izay ohatra nataony itony dahalo takan'itony Ranoro Malala Soloniana manembatsemba anazy ireto miaro ny vahoaka, reto hitarainany vahoaka janonina anarana fa vitan'ny Ramatoa Ranoro Malala Soloniana na i Madame Lala ny filazanjareo azy no managadra olona miaro ny vahoaka de lasa adiny samy lehibe le izy de le vahoaka no sahirana ato ambadika. Anankiray zay. Faharoa, ny volamena indray de efa misy tompony. Ny bras droit ny filoham-pirenena ny tompon'ny fanondranana volamena numéro 1 ao Madagasikara. Ka raha vao miditra ao anatin'io réseau io ianao ka na legal toninona raha ny zavatra ataonao de amialany général bomba manao perquisition ny tranonao tsisy mandat. Tsy laingy zany tonga mitaraina ny olona vanitosy miantso hoe Monsieur Fleury tena tsy rariny le izy satria zay collecteur fotsiny fa tsy mpanondrana fa saingy zay tsy mivarotra tamin'le boandy ao Beririka fa mivarotra amin'le karana zao na mivarotra amin'ny malagasy zao de nitongavany tato an-trano tato zay lasany any 20 kilos lasany any ny 300 millions ariary. Ane io zany tonga de bataina fotsiny verifiena any amin'ny banque centrale tsy nisy mandrakitiny androany dépôt-na 20 kilos d'oro fa de nanjavona fa ny zavatra hita de zao général bomba de mavita trano ngeda be ary mampitola gaga eny amin'ny faritra Mboamanga. Roa volana fotsiny izy no tonga teo amin'ny fitondrana de fa nanomboka ny fanamboarana ny trano. Ny mampagaga de maromaro ireo ministra zay tena hoe indéboulonnable ao anatin'ny gouvernement no manao trano be amintsika miteny zao. Tsy amintsika miteny zao fa efa nanomboka herintaona. Andrasa aloha fa misy message io zafady amoamoaka be zao lefaso zandra lefaso na ianao vakina ho jerena dia raha ohatra anao zany tafiditra ao anatin'ny business ny volamena io dia mamay fitombenana ianao satria mafy ny mahazo anao ao. Tafiditra indray ianao ary amin'ny business ny vany rehefa tsy akaman'le bras droit n'le filoham-pirenena ianao na mahay manambitamby azy de nefa 70 taona raha nitaranakao nanao vany na jirofo dia mamaivay fitombenana ianao amin'izay fa voatery tsy maintsy aminy ianao mivarotra na ilay atsoka hoe cartel.
Système-na cartel daholo zany ndraindrandrindra zany hoe système-na dahalo. Toenina tonga nanametaka hoe ilerangaty ka i Pablo Escobar ny tena mety ho anarana. Cartelisena daholo le zavatra rehetrarehetra. Ny omby moa sarotra, za kosa aloha tsy miteny hoe izy no eo anatin'ny omby, fa olona avy any atsimo any ny tompony andraikitra amin'io, ary tena tompony business fivarotana omby sy fanondranana omby io. Mba tsy isian'ny toky na hoe fanombana anaran'olona tonga dia tsoroka eto. Adiniko moa ny anaran'le boiny, izy le ao anatin'ny haute cour de justice le magistrat iny a, tsy ao anatiny iny a. Adiniko koa ny anaran'le ministreny jeunesse, Tinka Roberto, tsy ao anatiny iny, fa olona le fa enjakenjana amin'ny politika ela nanaovana any amin'ny faritra atsimo iny, no nisy an'ny tena tompona andraikitra amin'ny resaka famarotana omby velona amin'ny sinoa na omby maty amin'ny sinoa io. Ka raha vao mikitikitika an'io business io ianao ka na ministra ary ianao mamay fitombenana, satria misy ny gazety na roy anampanao gazety tena ampiasainy ireo mafia na ireto mpanao cartel amin'io sehatra io. Ohatra fotsiny zao hoe raha vao mikitikitika olona ao anatin'ireo cartel ireo ianao, dia tonga dia mazava ho azy fa mivoaka ery amin'ny la gazette de la grande ville ianao, satria ireo olona teneniko ireo dia tena akaiky miara-mihinana manta sy masaka amin'ny tompony la gazette de la grande ville. Andriamatoa Lola Rasomaro zany. Raha vao mikitikitika ny ray amin'ireo fotsiny ianao, dia tonga anao Monsieur Fleury dia tonga dia fa lazainy ery amin'ny délire, lazainy ery amin'ny la gazette de la grande ville ianao hoe mpanao bois de rose, lazainy ery amin'ny la gazette de la grande ville ny vérité, reo le fanaovana gazety ny drala reo ianao hoe ananan'ity rangaty vola be pisoloky zao. Tena raha vao ohatra ianao zany hoe marivorivo ka tsy manana capacité d'analyse dia tafiditra, tonga anao dia mino hoe kely Fleury Rakotomalala fatina liky pisoloky. Izay ny fomba fiasan'ireo olona ireo. Zany hoe misy ny manao ny opération dia misy ny miassurer ny communication. Normal be raha dahalo numéro 1 no lasa filoham-pirenena ao Madagasikara. Satria eo am-pelatanany tanteraka ny communication, ny désinformation, ny manipulation. Dia le malagasy rehefa mandalo surtout amin'in'le anala mahitsy iny dia mijery an'le gazety affiché eo dia ny titre fotsiny jereny satria tsy manam-bola izy, or le titre mipopoka daholo. Dia na iza olona tian'ireo olon'ireo potehana dia potiky, satria le malagasy koa marivo solosana tsy manadiady akory aloha hoe tena mba marina ve zany cause zany. Naninona ary Fleury Rakotomalala raha ohatra hoe tena nanandrala vola tokoa, naninona tsy nisamborona tamin'izany andro zany. Ny tamin'ny taona 2017, 2018, 2019, aty amin'ny 2019, 2020 vao mivoaka izy hoe misy volony ananana vola iny e, zao iny e, zao. Satria Fleury Rakotomalala manomboka manembatsembana, vakiny Fleury Rakotomalala batsilana momba ny cartelisation ny omby, ny vany, ny marché rehetra ao Madagasikara. Ka raha vao orinasa n'io tanakavanan'ny filoham-pirenena io no mandalo amin'ny trésor ny facture, tsy afaka hampandeferina ary tsy afaka miandray volan'izany tompoko.
fa raha sendra manadino ny DG trésor dia miantso fotsiny le secrétaire hoe misy facture anay any monsieur le DG mikoropaka mihitsy DG ka nandro sabotsy maraina raha dia voatery manatitra an'le copie nga DG na mandefa an'izy SMS ity ny copie amin'ny paiement anareo ity ny référence zany daloisation mitranga ao Madagasikara. Gravy a ka raha ohatra anao miditra mamaky batsilana an'izay ary zay no mahatonga an'le malagasy mirorosaina indraindray. Misy olona moa ny adevitra tamiko, tsy ny adevitra moa zany fa fampizaratra-kefa dia hoy za mahatsy azy hoe enao mihitsy anie ny tena tokony anao ny zavatra ataony nga afleurira Kotomalaly. Dia hoy izy navaliny tsy nieritreretra akory izy hoe miteniteny foana hoe za zany dia atao sorona zany ozy izy. Dia hoy za navaliko taminy zany hoe raha azoko tsara zany ao fleurira Kotomalaly zany sorona ao tsy hitan'le rangazy nasiana ny tenany ary tena tsy andriny izay namaranana ny resakay tamin'ny Tariby na hoe tamin'ny telefona. Izany hoe ilay malagasy zany tena misy karazana malagasy tena matahotra ary tena mahavozo tanteraka. Tsy mahasaha akory miaffronter an'izany atao hoe réseau mafieux na cartel na mafia ao Madagasikara zany. Dia miaina amin'ny fatalité fotsiny eo dia manaiky izay zavatra mitranga. Tena misy io tompoko. Tsy samy teny zao momba ny hoe lasan'ny olona ny terrain maromaro eny Ankatso izay an'ny université dia ho anaovan'ny olona golf ampanankarenana azy menakavy. Tsisy miteny na manam-pahaizana ary satria apetraky ny olona ampatoriana ohatra any amin'ny akademia ohatra ny somary nitabataba loatra nde matoran-jeva fa ahoana ny ahafahana manakana ny teny manakana ny ity teny alefasany amin'ny akademia izy raha ngady ataovy ray aman-dreny any dia ao tokoa professeur Ranjeva kalabona amin'ny hoe akademisianina izy zany ary filondoany dia mangina satria raha zany akademisianina zany nandeha aratsiny la gazette ery amin'ny devant ery dia hoy ny eritseriny hoe afa-baraka ihany. Efa nisany hoe zany profy efa nisany hoe zany akademisianina nanoratra an'izany eto hoe les indignés. Saika anao ny fandaharana spécial momba ny martiratsika malagasy lieutenant Ratriamarimanana Rovina no isy olona ohatran'ireny. Ry Samuel Rakotondrabe mahasamy varotra aina ho an'ny tanindrazana. Ny ray aman-dreny Monja John mahasamy varotra aina ho an'ny tanindrazana ka nabasy ary ny devant eo dia tsy nahoana. Fa mila fantatritsika tanora mamaky tsika ny tantaran'ireny olona reo olona telo no lazaiko ireo mba ahafahanareo malala hoe tena nisy olona mahitsy ary tena nitolona ho an'izany fahafahana ho an'ny Madagasikara zany teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Fa tsy ty fatifatin'olona rehetra ity tena milaza aminareo marina ary tsy diso ty teneniko ity na iza andiso an'izay na iza namarina an'izay fa matetika dia ny lehibeany dahalo no tonga teo amin'ny fitondrana tao Madagasikara. Ny lehibeany dahalo en personne no tonga amin'ny fitondrana tao Madagasikara satria inona ny antony rehefa hitany dala fa iovan'ny lalana izy ny anisan'ny tonga voalohany manatitra volabe ao amin'le olona ho filoham-pirenena ary voafaritra iny volabe iny le filoham-pirenena tsy afaka miteny moramora ve zany hoe
Monsieur le Président, eto ny fitondrana ataonao fa alao ny eny amin'ny miaramila izay no andamy manenay. Fa nisy zany tompoko. Nisy zany. Fatahorana an'le miaramila dia matahotra le filoham-pirenena. Satria ireto miteny tsy ray na roa fa maromaro izy no tonga ao amam-polony ary be galona daholo. Anjaranay ny miaranao ny fitondrana fa ny aferana ny miaramila azy idiranao, Monsieur le Président. Dia maninona tapitapika eo tonga amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Ohatran'ny lasa foana ny kidnapina fa mifangalarana omby no mandroso kokoa. Maninona no tonga amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina? Lasa misy lalàna tapoka momba ny fanondranana ny vanisy ny bientôt ny huile essentielle. Dia misy orinasa iray, gropy anankiray, priorité amin'ny zavatra rehetra. Ao raha, ary izay indrindra amin'ny mampatonga anahy miteny tsy milaza amin'ny malagasy hoe rehefa tsy zakan'ny dozinareo alefaso aty anaovako azy fa avoakako ho fantatry ny vahoaka iray manontolo. Avoakako iray manontolo satria tafiditra tao anatin'ny strateziako ny hoe raha ny Madagasikara ny milaza zavatra manondrana sy ny tsy mety ataony ireo mpitondra ireo dia gadrain'ny bonheur ary mety ho vonoiny bonheur ihany koa. Tafiditra tao anatin'ny strateziako ny hoe mila miataka ialahy fa tsy aty ialahy no manao an'izany. Eny e, marina ny ianao Monsieur Gamera hoe avelao hihinan'ny M-daholo rehefa tsy mitsotra. Ka le malagasy anie tafiditra eo ampovoany. Rehefa niadevitra tamina mpanao politika anankiray dia hoy izy hoe marina anie zany teninao zany Fleury. Fa zao ny olana ozy izy. Les générations antsika ozy izy. Zany hoe les générations amin'ny 50 taona zany dia mandata teraka ary nefa hoe maro an'isa mandata teraka niaraka hitolona amin'ny Ravalomanana. Samy manana ny antony. Tokony aloha zany Ravalomanana zany saika nampahantra anahy, saika nanapotika ny fiainako raha manontolo. Raha izay no tianareo fantatra. Azoko tantaraina de long large zany fa rehefa manao itony zavatra itony tsy ny cas personnel ny important fa ny cas général. Kanefa ny maromaro ihany koa ny vota amin'izany dia mba tsy tantaraiko ny ahy dia aleo ny olona ny tantarany azy amin'ny zavatra ohatran'ny itony. Dahalo numéro 1 ary tompony sanja, tompony revy ao anatin'izany atao hoe fanampikodonana sy ny fanambakambakana no nataontsika malagasy filoha normal be raha manjakazaka ary Jaozan sy Gerson any amin'ny faritra misy anareo any Sofia. Tsy hitako ny zavatra zambara satria ny zavatra hitranga zao amin'ny tony zavatra itony dia fananatra zalahy mba ataovy discret ihany, mba ataovy calme ihany aloha, calme kely mandritry ny tapa-bolana pour reprendre bien comme il faut na hoe pire noho ny tany aloha no mitranga. Anatranatra ny ano atolotro. Ampitaiko ny any anatra sy ny tolo-kevitra hoe aza dia variana loatra n'le bling. Mialana amin'le fifidianana manko dia ry zalahy le tena number 1 amin'ny dahalo mampiasa an'ireny hélicoptère ireny daholo. Le tena malagasy tena vonona ametraka fiovana ao amin'le firenena dia ny volany am-paosy, volan'izy menakavy nanaovan'ny propagande
tsy hitan'le malagasy akory hoe misy malagasy tsara ny ao anatin'ireo kandidà reo, fa ny hitan'le malagasy le fizarana ronono, fizarana t-shirt, fizarana yaourt, fizarana vola, ary le apresiana mangala-bato ireny ny mahafinaritra azy. Ka normal be rehefa tonga ny fandaovana ny troso zay volan'nyraisinareo tany amin'ny faritra Sofia tany, ny ombinareo nalainy avy eo, satria ianao mihitsy no nanaraka ny fanaraka taminy hoe ity ny vola hoy izy de fidio za. De lasa ianao nanome, lasa ianao mitaritarika ny olona hividy azy, rehefa avy eo hitany ianao fa manao maromaro dia alainy ny ombinao ary lasany de ianao mitomany sur place eo, ary raha hitondry jaozantony dia tsy ny ombinao ihany no alainy fa mivadinao koa raha ohatra tsaratsara ka mety aminazy dia lasany ambaka ny vadinao sy ny zanakao. Tsy menatra akory izy mandalo fitsarana amin'izany atao pédophilie, lazainy fa coutume sy mœurs ary us any amin'ny faritra ny fipiafana zazavavy mbola virginy tsy ampy taona izany. Ka ny firenena malagasy dia tahaka ny zazavavy virginy tsy ampy taona amboarin-dralahy amin'izay fomba anaovana azy eo, fa ianao no taraiky ao anatin'le revy dia taraina amin'ny mamo. Izy anefa ny mamo hitaraina anao mialo ve? Efa tsy ohatrany raha mahafadraona ndeza tsisy. Badabada miantso any dada ozy ary tena marina le zavatra mitranga satria tsisy tarainana intsony le malagasy ary
takany hoe very fanambola velo le zay ny tena marina ka apitapitaina ihany le afatra zany any amin'ny fitondram-panjakana any zay malala sy ny manana fahendrena satria noko fa tsy maintsy misy manam-pahendrena ao anatin'ny fitondrana io hoe mba efa mampirangaza tireo am'izay le malagasy tena sahirana ilay vahoaka. Iresaka kely momba ny don azon'ny akama sy ny karazany velom-pisaorana antsika mianakavy satria ny tena marina dia zao maro ary maro karazany ny entana voaray indrindra ho an'ny ankizy sy ireo tanora malagasy. Misy hatramina kiraro vaovao ao, tena misy mihitsy zany olona tena nahafoy ndeha hividy an'itony trois bandy, hividy an'itony riboky vaovao omena ny malagasy ao. Ny fanafody fotsiny nefa mahatratra any amin'ny farafahakeliny any amin'ny 80 kilo any. Manao antsoavo eto zany ho antsika mianakavy satria ny antony dia zao fantatro loatra fa lafo ny vidin'ny fanafody any Madagasikara. Mariako etony aloha fa ty ezaka voalohany ity dia atao ary atao manokana ho an'ny faritra atsimo satria tena mahantra raha mahantra ry tompoko ny faritra atsimo. Misy ihany koa vovo-dronono maromaro voaray ao anatin'izany entana zany ka mahatratra any amin'ny raha mitombatrombako manokana dia any amin'ny 100 kilao any. Rehefa mifampidinika izahay izay tonga teo aza ho an'ny tsy tonga dia tsy afaky ny hiteny ianao hoe tsy nifampidiniana zany na tsy nifanarahana fa les absents toujours toro ho ny fitenenana fa rehefa nifampijery sy nifampieritreritra teo mba ahafahana mamonjy ny an'le atao hoe akamehana na ny atao hoe amehana dia ho alefa fiaramanidina amin'ny fiaramanidina ireto entana ny vovo-dronono sy ny fanafody. Ny doliprane ao anatin'izany fotsiny ry tompoko tsy nanisy an'ilay izy aloha fa tomba maso fotsiny efa manjaka ny mahery dia mba imazineo sy idinio hoe marary anankiray mba mahazo doliprane anankiray efa mahavita hatramin'ny mampasitrana azy izy zany. Maika zany tsika ary tratran'ny amehana ihany koa sika manao antsoavo na ianareo miantso aho maika na miantso amin'ny SG secrétaire général zany Andriamatoa Mika na Pôly Mika ozy nareo anatin'ny pejiny ao dia maika isika hanao tony tanantsika andefasan'ireo entin'ireo amin'ny fiaramanidina. Ho alefatsika amin'ny fiaramanidina ary efa misy raha ny tena marina dia eto ihany koa fanapahakevitra anankiray koa faharoa dia ny religiosy na ny fiangonana katolika amin'ny alalan'ny masera zay olo-patatra avy aty andafy no izaran'ireo fanafody sy fitaovan'ireo any amin'ny faritra atsimo. Zany hoe tena akinitsika amin'ny finoana sy ny fiangonana katolika tanteraka amin'ny fahendren'izy ireo ny izarana ireo fanafody ireo ho an'ny marary sy indrindrindrindra ireto zaza matin'ny anoana.
mazava ho azy zany fa tsy maintsy misy vola ihany koa ho alefatsika ahafahan'ireo religiosy mandeha manatona an'ireo tena mila an'ireo entan'ireo fa tsy hoe izy nandeha tongotra tsisy lojistika akory ifampizarana am'izany fanafody zany. Tena misaotra retoko, misaotra fa tena niratra amin'ny voamasoko nahita an'ilay fanafody amaly. Ary tena tsy afeniko fa tena tohana aho hoe manao zavatra reto akamo reto ary rehefa miteny hoe ataotsika anao an'izao de tena mahavita le akamo. Fa isika moa zany raha ny tena marina tokony hoe niainga tamin'ny volana jona andeha conteneur reo zavatra reo, ny marary tokony tompoko andriana tsy afaka hiandra izany volana jona zany tsika ny desambo. Ny akanjo sy ny fitaovana maromaro aza alefa amin'izany fa raha ireto fanafody reto hoy aho mianatra amin'ireto mpiara-mizaika na ireto mpiara-mitolona hoe tsy maintsy mahita moyen amin'io fa aza matahotra nareo. Matoko tanteraka ny mpanaraka ny akama. Ny zavatra ho ataonay dia anao estimation amina transit ato anatin'ny fianakaviam-ben'ny akama dia misy transiteur ihany koa. Transiteur tsy véreux. Ny atao hoe véreux manko dia toy ny transiteur tsy ofisialy fa transiteur ofisialy. Afaka manao facture, mimetra facture ho antsika no angatahana anao ny devis an'ireo entana ireo dia ho fantatritsika eto amin'ny fomba maika dia maika fa ho anareo izay malala tanana aloha dia na ianareo miantso MSG na miantso ny tenako. Manao antsoavy ihany koa amin'ireto mpiara-miasa ato amin'ny akama dia izao: mba ataovy malakilaky re le fisokafan'le compte bancaire ny akama fa taraiky le izy ary tsy afenina fa milona loatra le fanokafana le compte manjary tsy afaka mandeha amin'ny tokony ho izy ny asan'ny akama. Zay ny amin'ny resaka don. Ny amin'ny resaka fitsarana indray amin'ny ady amin'ny reto taranaka Andriamatoa Ravatomanga dia amin'ity volana May ity dia ho hitantsika eo ny fandehany apetraka be latanan'Andriamanitra fa zavatra azoko lazaina anareo aloha androany dia efa feno tanteraka ary mihoatra ny honoraire naloha momban'izany. Ny fanarahantsika dia hoe hitady sy hanao recrutement na ino ty izy teo inona moa ty filazana azy, détective privé tsika amin'ny resaka mission izay niresahantsika tamin'izany andro zany. Efa nanao ihany tsika tany La Réunion, misy olona nitedavina tany. Tena nitedavitsika zany tsy maninona zany avoaka e. Tedavitsika zany hoe tena cinéma ve sa tena mitombona ny fialany Andriamatoa Biny tao Madagasikara. Ny zavatra hitantsika zany tamin'ny alalan'io détective privé io dia tao La Réunion zany dia marina tokoa fa niditra hôpitaly ny vadiny Andriamatoa, ny vadiny Nga Biny fa ny zavatra napagaga dia tsy hita trasy mihitsy Andriamatoa Biny tao anatin'izany ankety na investigation nataontsika zany hatramin'izao. Voatery tsy maintsy najanona ary ny angaviako ilay tompony andraikitry ny akama tany La Réunion ajanony fa de toute manière tsy Gilbert Biny akory ny tena cible antsika satria tsy voatery complice izy ao anatin'le fitondrana an'le volamena
Ary rehefa nydiniana sy natao ary ny ankety zay mbola tsy azoko avoaka zao, araky ny teneniko anareo, isy rebondissement enjana io aferana volamena io. Fa raha sitrapon'ny tompo amin'ny larobia na amin'ny lakamisy heriny ahako, amin'ny lakamisy zao zany fa tsy hoe heriny, manana zavatra be dia be aho lazaina amin'izay satria eo vao vérifier daholo ny authenticité ny zavatra rehetrarehetra sy ny zavatra tenenina sy ny zavatra tokony ho lazaiko amin'io andro io. Raha nangina zany amin'ny resaka volamena dia noho ny rythme amin'ny fitsarana ihany koa any Afrique du Sud. Ka mamela anareo hoe hiandry ny alakamisy aloha satria amin'ny talata misy daty na antsoina hoe D amin'io andro ahafahako manamarina ny démarche sy ny investigation zay nataoko. Zay ny amin'izay. Fehany ny amin'ny don zany, maika ny andefasana an'ireo don reo, na ireto donation reto, fanafody sy vovo-dronono any Madagasikara, mandraisa anjara. Rehefa tsy nandray anjara ara-tanana ianao, inoako ianao fa handray anjara ara-bola amin'ny zavatra ohatran'io. Ka zay tsy mahay fisobika, mahay fatambary, tsy fanomezan-tsiny ny tsy nahafahan'ny hafa ary ny tsy nahatongavan'ny hafa, fa ny asa fanompoana dia tsy maintsy misy tanana foana io irahan'Andriamanitra hanatanteraka azy. Na vitsy ary, tadidio zay. Ny asa fanompoana dia tsy maintsy misy tanana foana io irahan'Andriamanitra mandefa olona manan-tsitrapo tanteraka amin'ny fanatanterahana amin'izany ny tompo. Ka tsy napagaga raha ohatra hoe nisy olona avy any Auxerre 4 kilometatra miala eto Paris zany, tonga midodododo miaraka tamin'ireto zanany kely hanampy sy hanamboatra an'izany entana zany. Nisy zany tompoko. Tsy hoe andeha andatsahana ny hafa fa ho fampirisihana ny hafa ihany koa ao anatin'ny zavatra satria zavatra tao. Ary zay no mahasamy hafa ny akama, samy hafa re tompoko, ary ifonako aminareo dinin'izao, ny miresaka sy ny hoe sady miresaka sy miteny manao action ary tena miparticiper. Fa raha vita miresaka fotsiny ny zavatra ataonao dia tadidio fa ny atsasaky ny mission amin'ny mahakamanao dia tsy vitanao akory. Tsy vitan'ny resaka ny tolona ataontsika, fa misy ihany koa ny fitsapana amin'izany atao hoe fanatanterahana, ka hapietsika io sandrinao io, io vozonao io sy ny tongonao io. Ny anjaran'ny raisiko zao moaly dia nahandro sakafo, niantsena sy nahandro sakafo. Dia mba vitako ara-dalàna amin'ny fandrahoana sakafo satria taonina nampiny 2, taonina nampiny 3. Ka dia isaorana antsika menakavy ny vita, mino aho fa maro sika no hanao antsoavo na fitaritana amin'izany zavatra izany satria plus tsika mahazo vola amin'izany fandefasana ny entana aingana any Madagasikara zany, plus mba faly koa ny fiangonana, faly ny eglizy misy malagasy, ary faly Andriamanitra. Misy olona ihany ao Madagasikara ao matsiaro ny ory, matsiaro an'ireny bitika kely ireny ozy soratra masina, ka mahavita zavatra ary manao sy manampy. Rehefa tsy voatery ho vitan'ny hafa, na ny hoe ny zava-bitan'ny hafa nandeha hifaninana antsika, ny zotom-potsika omaly no hifaninano, ka eto amin'ny androany ho tombotsoan'ny mampitso. Misaotra indrindra tompoko, ny eno aho ny amin'izay. Faharoa, hiditra amin'ny hoe resaka Andriamatoa alaindray misezitsika
Za moa zany tsy mba de mihaino an'ireny fandaharan'ireny satria tsy tiako na inona lazainao amin'ny macroniqueuranao na hoe mpanadiady ihany koa amin'ny resaka raharaham-pirenena dia indraindray mety hevitry ny olona na olon-kafa no voateninao dia lasa réchauffé le izy. Vous ne pouvez pas surprendre vos suiveurs, sinon vos auditeurs. Fa tena hoe hafa mihitsy le hoe vokatry ny recherche nataonao no henon'ny vahoaka amin'ny kronika na amin'ny développement zay atao eto amin'ity fandaharana ity. Fa ny haino aho satria raha tsorona dia Ramatoa Alain Dremseza zany dia anisan'ny hoe miakatra na misongadina amin'ny fanaovana politika eo anivon'ny Analamanga na Imerina. Tamin'izany andro aho dia nananatra hoe raha tianao ka hatateraka ny tolona ataonao ianao ao Antananarivo dia fadio ny miady amin'ny zanaka Antananarivo. Averiko eny. Raha tianao ka ho tanteraka ny tolona zay ho ataonao dia fadio ny miady amin'ny zanaka Antananarivo. Dia Alain Dremseza dia tena zanaka Antananarivo telonjato isanjato. Alain Dremseza dia malala tsara mihitsy hoe miaingy zany zavatra any na tsy miaingy. Anisan'ny azo lazaina zany hoe baromètre politika zany Alain Dremseza zany. Mahafantatra zany hoe miaingy ity na tsy miaingy ity. Raha ny expérience anankiray na roa taminay singa Alain Dremseza dia ny voalohany indrindra tokony ho fantatrareo fa tao ambadika zany atao hoe empêchement an'ny professeur feu professeur Albert Zafy zany Andriamatoa Alain Dremseza. Tany zany no fiarahany amin'ny tolona voalohany. Tsy nanao an'io zay raha tsy sapanay hoe vita ny anaran'ity. Faharoa, rehefa nanao prestation de serment tao Mahamasina Andriamatoa Andry Rajoelina dia nofenonay olona Ambohijatovo iray manontolo. Samby natadidy an'izay daholo ny malagasy rehetra. Anankitelo zay ny tompony andraikitra tao anatin'izany. Za moa tena en retraite tanteraka noho ny statuako hoe amin'ny maha opérateur économique. Kanefa na izany ihany koa, misy ihany koa le côté mahatia tanin-drazana anao hoe tiako ny tanin-drazako redevable amin'le fireneko. Ka tsy ho ekeko mihitsy hoe zany Andry Rajoelina zany na dia taizako ary. Anisan'ny boakely ny tezaina teo tanàna teo no hitondra amin'ny firenena satria fantatro loatra Andriamatoa Andry Rajoelina. Teo laza ny tompony andraikitra tamin'izany samy zanaka Antananarivo daholo. Nga Alain Dremseza Rakoto Fedson na Rakoto Fleury Rakoto Malala. Fenonay Ambohijatovo. Tao anatin'izany koa Andriamatoa Vivato. Fa efa nanomboka nitsoka izy tamin'izay indray. Tamin'io nameno an'Ambohijatovo io zay tompoko dia miala tsiny ary milaza manokana voalohany indrindreto fa ny Tim sy ny Tikobozy dia nisitrika tany anaty lavaka lalina taka amin'ny fitsokana totozy tsy sita izy menakavy rehefa tena raikitra ny komba fa izahay telo lahy no anisan'ny karakara ny zavatra io na hoe leadership tao anatin'io zavatra io. Taona no anarabola
zay ny tenako moa zany. Tao ny fanetanana zay nataony Andriamatoa Alain André Miseza, tao ny organisation zay nataony Andriamatoa Fetsona Rakoto. Samy nanana ny rôle amin'izay ary ny assurena io fianam-boajatovo. Zao vaky barara ary tena niteny Andriamatoa Gasikara hoe Andriamatoa Alain André Miseza ozy tao anatin'ny tolona faraparany nataony ny RMDM izay rehefa manao déclaration ny RMDM tao tsy hita mihitsy ianao. Dia navaliny azy teo moa amin'ny mampanao politika ny Andriamatoa Alain André Miseza dia nazava be ny teniny hoe zao ozy izy il ne faut pas se leurrer ozy izy. Mitabataba foana ianao hoe zao, mitabataba foana ianao hoe zao. Ka rehefa tena tonga tokoa le zao tokoa ozy izy, tsisy atokony atsony ianao. Zay ozy izy mahatonga anahy tsy ao anatin'izay zavatra zay. Zany hoe fomba teneniny zany dia zao hoe il faut vraiment savoir de quoi on est capable. Et quand il a dit ça, amin'ny teny malagasy moa teneniny azy fa ny ahy moa le ato anatin'ny saiko tonga dia lasa mivadika teny frantsay izy fa mialatsiny. Il faut vraiment savoir de quoi on est capable. Parce que tous les jours, tu prétends des choses que tu n'as même pas les moyens pour le faire ozy. Dia rehefa tonga le tena zorzy, tsy eo tsony ianao ozy izy satria nampiresaka fotsiny ianao ary alaina ozy izy tsy ao anatin'izay disposition zay. Tena marina zany. Satria na ny teny ary Andriamatoa Ravalomanana hoe mivadika tolona le izy dia tsy tao Alain André Miseza. Miteny indray zareo hoe ity zavatra ity dia tsy alaiko tsony zay ary zao tamin'iny herinandro iny. Doatra ny taona anosika ny Andriamatoa Alain André Miseza hiakatra teo amin'ny Real TV ka miteny hoe tsy ao anatin'izany dispositif zany. Za tsy manambana rehefa manao fa tonga dia manao raha fantatro fa ho vita. Zay ny antony tantaraiko an'le empêchement teo sy le famenoana an'Ambohijatovo. Mbola maro ny expérience anay talohan'izany fa reo ny zava-dehibe akaiky indrindra ahafahako mampatsiahy anareo. Io tolom-bahoaka io dia tsy azo tereko masaka toy ny voalobodrazy. Tsy hoe raha mitatatata ery amin'ny télé ery ianao, mitatatata ohatran'izao ataon'ny Fleury Rakotomalaly zao ianao dia midiky. Fa manaraka anao ny vahoaka ao ambadika ao. Mieritreritra ihany koa le vahoaka hoe inona ny zavatra arosonao ary inona ny zavatra entinao. Ary izy ianao. Zay mahatonga ny Alain André Miseza miteny hoe il faut savoir de quoi on est capable. Raha napidin'olona ianao ka 5,000 na 5,000 personnes na 7,500 personnes na 10,000 personnes 15,000 personnes tsy mbola exploit zany raha Antananarivo tompoko fa elana tsiny. Raha olona ohatry ny gabariana Ravalomanana zay atao hoe tena publicité tanteraka teny amin'ity faritry ny Imerikasiny dia tokony ho feno olona tanteraka ikoka tanteraka ireo tendrombohitra maromaro teo ireo kanefa tsy izay ny zavatra nitranga. Misy olona spécialiste mahay mananjalanja ny zavatra miseho tahaka an'ireny ka mahatsapa hoe tsy tafy io hoe anisan'izany Andriamatoa Alain André Miseza ka mahasa manapaka mihitsy izy hoe tsy ho présent amin'ny zavatra ataon'ny laisany nefa kosa za tsy hanakana fa reveo ary ny an'laisany. Zay manko le fiteny amin'io reveo ary hitan'ny laisany fa mavita laisany reveo ary navelany nanao izy sady tsy nanapony tsy nanakana satria tsy afaka ny olona manana an'izany atao hoe traikefa amin'ny fampidinana vahoaka eny an-dalambe dia tsy andeha hivarotraina aminao amin'ny zavatra tsy ho vita ary tsy amin'ny zavatra tsy tafa
satria tsy afaka ampidina ny olona eny an-talambe mihitsy izy raha ohatra sady tsy ampy ny tsy lany ary mety haratra fotsiny eo ny olona zay mety anaraka azy. Tsy midika zany hoe manana olona rivo na matapitisana na manalina Andriamatoa Alain Andriamiseza, tsy izay le tiako tenenina, fa misy olona malala hoe izay le feo, rehefa tam'izay feo zay inzay le feo de fa any izay de misy ho azy ny olona ho tonga manaraka an'io dinamika io. Izay zavadray na mafy an'ny pasteur Andriamanjato Tobiko, zanaka Antananarivo Dimanjato Isanjato, iza tsy nitora bato an'ny pasteur Andriamanjato, fa rehefa tonga ny trouble, tonga ny mamay de miantso amin'ny pasteur Andriamanjato daholo ny zanaka Antananarivo e pasteur tarito rangaty io zavatra ity. Zany hoe misy olona zany tena natokana mihitsy hitarika an'io zavatra io. Mazava be ny tenin'ny Andriamatoa Alain Andriamiseza fa izy tsy teteny fotsiny, ataotsika hoe teny tsy laobody. Hoe rianina tsy zaka laisany resy io a. Antananarivo mahay miresaka amin'ny olona, zay ny tena dikan'le izy. Fa tsy hoe raha mipetraka ao Antananarivo anao ka manomboka mitolotolo ao anao, de manomboka misitailitaila ao anao, de milaza anao fa mahavita. Fa matoa Antananarivo nandeha nidina nanakapoka an'izany atao hoe Ravalomanana, de tsapana Antananarivo fa voalohany aloha mamay le nataon'ny Ravalomanana, ny taina samy taina ny vangony ka mila amboarina le kely ity. Na tsapa koa ny tafika hoe ty bany ty koa ohatra ny manalika atsika petafandanga kanka na simple didière napekarina teo de vita ny afery. Amin'izao fotoana izao inona ny zavatra mitranga? Miandrandra Antananarivo, miandrandra Madagasikara hoe iza ary le olona tolotry fleury e. Any ane le fanontaniana, ary rehefa mipetraka zay fanontaniana zao hoe iza le izy ribainina, sao de tokony aroso amin'izay le olona ribainina. Tsy azo tereko masaka ohatran'ny voalobodrazo io, satria raha ohatra ny amin'ty eritreretin'ny malagasy na tsy safidin'ny malagasy no atolotra ao de mandogiry io ary mivadika orero. Tsy marika Ravalomanana mihitsy no andrasana Antananarivo. Ary tsapany Andriamatoa Alain Andriamiseza zany, tsapan'ireo olona maromaro ao anatin'ny RMDM zany, fa maninona ty kotsity midécolle mihitsy e, kanefa ny ingrédient rehetrarehetra, ny critère rehetra, ny condition rehetrarehetra feno hoe hiandry de tokony hiongana. Kanefany izay le kanefan'izay no lafo vidy, kanefa modiny ireto fanatika tsy hita sy tsy jerena. Misy dinamika apetraka tokoa, ary iny dinamika iny tonga any amin'ny zavatra vaovao, mambabo ny fon'ny olona ary mahalasa dala amin'le olona mihitsy. Raha zay ny tenena hoe tena ohatran'ny hoe le tam'le engouement tamin'ny Ravalomanana tamin'ny taona 2000, tonga ny de maro mihitsy le malagasy ny tena tonga de taraiky hoe mety aminay kosa lakazo ny Ravalomanana zany, de eto hitantara aminareo ahoana ny nahatonga an'izany Ravalomanana zany tao anatin'izany atao hoe politika. De atsotra fotsiny, rehefa nifanaraka Pierrot Rajonarivelo sy ny asina Andriamanjato fa hakana Antananarivo aloha ny asina, de avy eo anohana ny Pierrot Rajonarivelo ho filoham-pirenena, ankivareo izy izy nga Ratsiraka Didier. Teo ny asan'ny komity vitsivitsy, olona 5-9 ny tao anatin'io, de zao nilazaiko anareo, io komity io nahita ny marika Ravalomanana. Andro amin'ny 20 ny marika Ravalomanana ny batainy, ka niantso ny filoha Ratsiraka Tobokolahy Gioli Razanamaso hoe marika Ravalomanana lese, ahoana ozy izy? Tonga de ozy Ratsiraka, ialahy ve adala e, fa no ialahy reo olona eo.
olona efa nigadra iny ve no ataony lamerana Antananarivo dozy izy raha zanamaso tompoko lahy amin'ny telefona amin'le mofo topaina be iny rehefa tsy mety amin'ny lala zay ny zanaka Antananarivo zay ny tompony Antananarivo de zao tedavy lahy olo-kafa ndraky rosenga giolira zanamasy ny telefona afaka adiny ndray naneno io telefona io eto aty avoloa ary izy zao de zao amin'ny 120 Marc Ravalomanana ny bataina ary zay ny tsy afozany an'iny costara carreau mavomavo iny inona nanaovany tamin'izany de niona tamin'ny Ratsiraka teo ny tapaka fa izy no atao merana Antananarivo ary ny Andriamatoa Ratsiraka Didier no miantoka tanteraka ny vola anaovany propagandy ampianareo ngam'izay ho anareo fanatikireo izay no nahatonga ny Guy Ravalomanana tao anatin'ny politika ary izay no nahatonga ny Guy Ratsiraka Didier no teny hoe je ne prends pas la main, je ne serre pas la main d'un traître. Ampianareo ngam'izay fa zay ampamokana voakako zay matoa amin'ny teny an'izany dia anisan'ny komity ary anisan'ny nanaiky aho hoe mety zany hevitra zany Marc Ravalomanana no atao candidat merana Antananarivo tapona ny Dominga malahelo zao miasana maheno an'izany mpamoaka teneniko zany satria zay tena tsy afenina fa manana estime zay mutuellement par rapport amin'ny famille kanefany raharam-pirenena ny resahana tamin'izany tsisy resaka fianakaviana tapona mihitsy ny domiasana satria ity olona napetraka de number 1 amin'izany atao hoe self made man bling bling tiany malagasy mako zay le hoe olona mireusir amin'ny secteur nataony amin'ny 120 malgré amin'le teny hoe olona efa nigadra resaka salsa io salsa Ambatolampy afaka jerena sy creusena zany zavatra Andriamatoa Ratsiraka Didier no nitondra ny Marc Ravalomanana tao amin'ny sehatry ny politika ka nahatonga azy mera azonareo zay mahafantatra tsara ireny Alain Ramarsona Andremiseza ireny Alain Ramarsona koa anatin'izany spécialiste amin'ny fampidinan'olona eny an-dalambe reny mahafantatra tsara reny hoe ity zavatra ity tafo ity zavatra ity tsy tafo donc ny zavatra tiako tenenina de zao Rasa aloha vakiko kely ny ty zavatra ity raha tiako tenenina de zao nisy teny tsy loabody na nisy mesazy nampitaina Andriamatoa Alain Andremiseza tamin'ny fandaharana Realy TVI de hoe rehefa tsy zakan'ny tsena de aleo tsy miteniteny foana manao menasy olona satria raha midina ny olona aveo eny an-dalambe ianao indray no mitsoka mamorona hoe voasambotra ny zanako zao de ny olona alefanao exposé fotsiny amin'ny danger ry amin'ny devansinny ry zany aby ane izy io ry malagasy zany aby ane izy io ianao ve andeha hitolona ny mahajanga de mizesta ny avita ampidin'olona eny an-dalambe nefa tsy miresaka amin'ny zanaka mahajanga misy olona mako anao interprétation vilana amin'izany teneniko zany zave zao raha ohatra andeha hanao fihetsiketrehana ny Dego de tsy resaka amin'ny papasolena i Patrick Monibo anao draba anao dindery ireo zanaky Dego ireo zanaky mifaritra tsinana iny izy teo avaratra tsy miresaka amindreo anao anao fihetsiketrehana anao any Nosy be de tsy resaka amindreo ze vahiny ary raha mbola velona ohatra Zara Jean Joseph Docteur Paul mahazo asy ao Dego mahazo asy any Nosy be samby manana ny olobeny isaky ny faritra ao amin'izany atao hoe Madagasikara ary zay maparticulier ny Madagasikara ifirenen'io andana dondomy mivaravarana makanesa tsy misoza be aty
Andriamatora Valomanana ny antso azy amaky tamin'izany raha tianao ho lany ianao Mazanga ny fomba hoany aminay any Mahajanga dia manao ny aody natsoko tsara mihitsy body tamin'izay le sojabe indray ny tedaviny anatiny azy nefa fambaralozy zany normal ianao raha tsy lany le sojabe indray ny tedaviny lery anatiny azy nefa efa hazavaina azy hoe manao ny aody izay ny fomba any aodiny aty o tsy mila vola aminao reo olonreo fa mifanajanao ny faritra misy azy fotsiny fa tsy tonga vany ianao dia miseho tompony na miaraka amin'ny asimo kely ary asimo kely anie mbola zanatò ohatra kely ery ambany ery e fa rehefa miteny ny lehibe hoe iandro rajoelona viditsika dia izay ny vidiny Majanga satria ianao tsy nanaraka ny teo tany fasokafako mivaravara ndana makany amin'ny dada sojabe ray aman-dreniko io ia kosa ozy izy dada tsy za tsy hoany fambaralozy zany ozy izy tsy ho lany mihitsy ny olona manana toetra ohatr'izany ozy izy sanaparaty tsisy olona mivaky loha hoe andeha hidina an-dalambe Andra Valomanana zany tany Majanga samy malala ny zavatra tokony ho vita ny faritra misy aby izy ny olona anankiray na inona lazainao epsilon valeur Andriamatoa Alain André Miseza ary tena fantatra zany raha milatsaka député izy ao Antananarivo voalohany tsy lany fa zao ao anatin'ny problema Antananarivo zao mila ny zanany izy jerena ao anatin'le tolona nefa iny na iza zao raha ny teny hoe oele ary Alain tsy ao anatin'izany déclaration zany oele ary Alain mazava ho azy raha miembotra Antananarivo hoe tsy concerné ty fikity tsy maingy ty fikity fa rehefa ho avy ny andro petraka amin'ny latabatra ray ka miantso ny malagasy sy teko tsara reto olona reto André Miseza Ranjeva fianakaviana zany Ramarson ka raha reo zany ny tafaraka miampy amin'ny Fleury Rakotomalala ty an-tafy aty sahako ny teny anao fa midina Antananarivo tsy feno ny condition zany mba pahatonga ny Antananarivo misalasala satria ny zavatra tolotra ao efa vary ampangotrahana réchauffé efa lany daty ary ny zavatra tolotra ao tsy micorrespondre rahan'le tediavin'le olona hoe olona sa ary tonga dia mampiseho ny heriny ao anatin'ny tolona eo ambony latabatra fotsiny ianao no miteny taimizinao fa ty taimizinao ty efa elaninao akorinao taimizinao io isan'andro tsy midaradara danadany ao efa au moins zay nanomboka tamin'ny 2009 taimizinao foana fa maninona raha atao hoe taimiziniry alatsiny ny ainga avy amin'ny fianoko ny Alain no nafantarako ary hitako fa misy distorsion na misy tsy fanarahana amin'ny zavatra mitranga ao anatin'ny RMDM tsy mampagaga raha misy vice président fondateur mandeha makany an-gazety mitatatata hoe tsy ekenay ny fanapahan-kevitra unilatéral avy amin'ny olona ray ao anatin'ny RMDM or ny RMDM multipartisme dia hoana ozy Andriamatoa André Miseza parti maromaro ny eny ao anatin'ny RMDM ka tsy voatery hitovy-hevitra foana matoa ianao mivoaka ity ivelany manazava ny zavatra tsy zakanao anatin'le groupe dikan'izay fa misy malaise ao zay ny ilana amin'ny fandinihana politika tokoko
sy manadiady hoe qu'est-ce qui se passe vraiment et réellement. C'est pas la peine de faire sinon des investigations profondes. Fa les faits sont là. Misy resaka tsy manjary koa ao, marina ny anety misy resaka tsy manjary ao. Yes, sir. Big respect and American record. Dedicated to the princess. One Asia, 101, one Zilla Sapu. Yes, sir. Goodbye, my baby boo. My baby boo. That's off a boy. Blood clot. My love is out your baby. My love is out your vita. My love is out your baby. Tu fukura na panadita. My love is out your baby. My love is out your vita. My love is out your baby. Tu fukura na panadita. My love is out your baby. My love is out your vita. My love is out your baby. Tu fukura na panadita. My love is out your baby. La love is out your vita. La love is out your baby. Tu fukura na panadita. La love is out your yeah. La love is out your vita. La love is out your baby. Tu fukura na panadita. Ja, sofarana anao izy ndia matimaty. Zao misy olona ato miteny hoe ianao nga ozy izy tsy nahita ny sakatsakana ka zay no nahatonga ny tendrombohitra tsy feno. Zao tsy indray mandeha nisy olona feno sakatsakana atao Madagasikara. Fa rehefa vahoaka iny tsy voasakanao dia feno amatapitrisany takany tamin'ny 2002 sy takany tamin'ny 13 mai 1972. Io zany resaka fotsiny zany fanakatsakana zany. Fa rehefa mivahoaka ny teritra ka miaraka aminao ny vahoaka dia feno ny anarany. Bon. Resaka tsika alohan'ny resahantsika momba ny sakatsakana eny amin'ny fiangonana sy ny hoe tsy tiako tarehy sy tsy tiako bika. Resaka tamin'ny Antsovina ataoko hoe mifampiresahana ireo telo lahy. Resaka anio koa manko Andriamatoa ilay Andriamoseza.
Zao ny zavatra ampitaiko zany a. Telo volana lasa de efa nahita hoe tsy pasy ity Andry Rajoelina ity ary tsy anana solution akory momba n'ity coronavirus ity. Ho avy nefa ny troisième vague na deuxième vague ho zava-doza ho an'ny malagasy. Nanao antrava tamin'izay andray ary ny lelam-paladia mihitsy hoe mifampiresahana ireo tenin-drahalahy. Non, azafady toko diso. Rehefa vita ny fandevenana an'Andriamatoa ny ray aman-dreny Filora Tseraka Didier no niteny nanao antrava. Mifampiresahana ireo tenin-drahalahy satria nareo tenin-drahalahy sisa mivelona eo, ajao le firenena, ajao le filan'ny malagasy, ajao ny fahasalaman'ny malagasy, ny vahoaka no andrianina fa tsy mipôsy na izay mety intérêt personnel na politika nareo any. Fantako tsara tamin'izay ory zay nitenenako an'izay hoe iza amin'izy telo lahy reo no mety andahy. Ka nanaovako fiangaviana ofisialy tena niteny mihitsy hoe milelam-paladia anao. Nangataka amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe asao atsoy izy mindralahy nga hery Rajaonarimampianina sy Marc Ravalomanana fa fantatro iaho fa manana solution ihany koa. Nga Ravalomanana afaka miandraikitra zay zavatra tokony atao à hauteur amin'ny fanampiana ara-tsaina nanao. Nga hery Rajaonarimampianina avec tout ce qui est relations internationales et financières avec les institutions. Mahireto partenaires techniques et financiers miara-miasa amin'ny malagasy. Azo toky ianao amin'izay fotoan'izay Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ireto partenaires techniques et financiers reto. Miangavy ianao atsoy ireo rahalahinao ireo, ajanony ny resaka hoe favaliko ity na favaliko ity fa ny fahasalaman'ny malagasy jerena. Tsy hisy olona ka andeha ho any aminao tsy manana fotoana ary tsisy audience dia zay ianao no miantso. Afaka manao antso officiel ianao, afaka manao antso public ianao, afaka manao antso solennel ianao tamin'izay andro. Zao zavatra lazaiko anareo a. Ny andro mandraky ny androany tsy nataony Andry Rajoelina amin'ny fanetretena. Tena hoe manetry tena ianao manao an'izany kanefa ny bénéfique ho anao le izy avy eo amin'ny resaka com satria na tamy Ravalomanana na tamy hery Rajaonarimampianina tamy izy maty, tsy tamy izy maty. Rehefa tonga amin'izay sehatra zay ny politika dia taddio fa avantagenao izay. Tamy ireo olona ireo iresaka aminao dia mahazo avantage ianao. Tsy tamy ireo vao mainka hoy ny malagasy hoe karazalahy kozaka izany tsy vono. Nandrasana ny fotoana, nandrasana ny ora dia nivadika ny zavatra hoe anao Andry Rajoelina mahazo tombony, tsy anao Andry Rajoelina atombony. Dia izao ny zavatra mitranga. Conséquence n'izay zavatra tsy nataony Andry Rajoelina izay, tompony nandraikitra tanteraka Andry Rajoelina amin'ny marary malagasy sy ny zavatra mitranga amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fitsaboana ity coronavirus ity. Inona nefa ny zavatra mitranga? Tsy manana solution Andry Rajoelina afa-tsy ny vaksiny sisa. Mariako etoana dia nizao ireo malagasy mpiray tanin-drazana fa io vaksiny io tsy nekeny Andry Rajoelina mihitsy io tamin'ny voalohany. Isika eto amin'ny akama anisany nanao pression an'io ary vao tamin'ny lahady tsika mbola nanao tamin'ny Andry
rany lady tamin'ny zomatsika nanao fa afaka nyteny kosa tsika hoe efa tany amin'ny volana misy maka miteny hoe ka vaksiny ane taty amin'ny desambra vohity ie fa ny dispositif rehetrarehetra momba ny vaksiny acta ny covax sy ny karazany efa tany amin'ny zay namerenako amin'le kabariny Andriamatoa Emmanuel Macron fa tany amin'ny volana febroary ny lansena ny acta 2020 acte Afrique zany fanampiana ny Afrika tsy niditra tao anatin'ny Madagasikara amin'ny resaka facilité fazahoana ny matériel et équipement fanaovana diagnostic matériel et équipement amin'ny recherche de vaccin sy mise en place ny hoe efa tonga ny vaksiny dia efa mba manana an'le logistique Madagasikara na ireo fotsiny raha ny sinobe ny Andriamatoa Andry Rajoelina fifandraisana zany tsika tany amin'ny volana febroary non à partir ny 21 février tamin'le déclaration officielle momba ny lansena ny acta sy ny covax dia Andriamatoa Emmanuel Macron nanao azy zany hoe efa nisy olona zany niteny tamin'ny Andry Rajoelina ataovy ty mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Il a fallu 13 mois durant. Après des résultats constatés catastrophiques. Zay Andry Rajoelina vao concédé. Afataratsika mazava tsara fa mahafilo sy mpitolo le bandy. Rehefa hita amin'ny fatsiny ainga izy amin'ny business amin'izy dia tsy nataony. Tokony andraikitra tanteraka izy zany amin'izao fotoana manomboka satria efa tonga ny fitenenana hoe ampidiro vaksiny io, tonga ny fitenenana faharoa hoe mifampiresa atsovy izy milala tsy nataony. Sangamana afaka 13 volana indray après zao volana mars avril zao vao indray Andry Rajoelina hiazakazaka hiandran'izy roa lahy efa trop tard na izao andro tenenako izao ary efa trop tard satria tsotra be ny ataony raha inégocier amin'ny fametrahana amin'ny resaka hoe terme financier jereo tsara ny Kenya nahazo amina milliard de dollars ny Madagasikara hividy vaksiny ary tsy mengy tonga dia sy dinany karana eny am-panidinana za manana moyen ozy efa mikoropoka hoe interdit ary marina kosa aloha ny mifanjakana amin'iny tsy tokony isy privé mihitsy hivarotra vaksiny zany sady surtout privé tsy ao anatin'le secteur ka noho izany eto aho zany dia milaza amintsika menakavy fifananao antso tsika hoe atsoy Ravalomanana atsoy Hery Rajaonarimampianina tsy nanao Andry Rajoelina milaza ofisiala amintsika malagasy fa na inona zavatra mitranga ao a Madagasikara amin'ny fahasalaman'ny malagasy ny fahafatesan'ny malagasy azy ndray nomena tsiny isy tenina mpitandrina maka rehefa avy eo ho teneniko eo mivalefako eo hoe natsoniny ray ody any aminy diso tanteraka zany tompoko eo fa ny tena marina dia ny hoe noho ny tsy fisian'ny concentrateur noho ny fatapahany jiro ny jirama dia nody mandry rano noho ny amafilohany Andriamatoa Andry Rajoelina tokony nanaovana vaksiny olona io dia tsy natao vaksiny fa maty sosoa ajanoa zany le hoe natsoniny ray ody any aminy tompoko eo tsy izay ny marina tompona andraikitra tanteraka Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainana sy ny fodinamandry ny malagasy zay ny amin'iny hidra amin'ny andrasikely amaky amin'reto aloha tsy andanian'ny malagasy eritreritra izany tantara zany ny mety amin'ny tsiraray ihany no heverin'ny olona fa marina ara-tantara izy izay ny an'ny gasy amin'ny alalan'ny fanadihadiana
ny zava-boasoratra rehetra sy fametrahana fanontaniana aminy mety mahafantatra amin'ny fikarohana marina ara-tantara. Ny any malagasy dorana daoly ny zava-boasoratra toa nantafavaratra ny lapan'ny tanàna. Ny olona mety mahafantatra sy manam-pahalalana dia ampitahorina horetina hidy vava marina zany. Miarabantsika kama manao akita ny malagasy ary tanjon'ireo tsy hevitra bon. Ny resaka manaraka dia sady amaranantsika azy dia resaka ambomanambola. Ho alefako aloha ty feo ty zany ahafahantsika mahatsapa fa misy zavatra gravy tokoa ao ambomanambola ao ary mampalahelo ny zavatra mitranga satria zavatra tsy eritreretin'ny saina sy ny fanahy nataon'ireto olona ao anatin'izany zavatra daholo. Io fitsaboana olona io mikasika ny ambomanambola midina teny fotony ny tompon'andraikitra ara-panjakana nanome baiko ajony io fitsaboana olona io. Mare tsara tsika. Midina teny fotony ny manam-pahefana dia nanome baiko hoe ajanony ny fitsaboana ireo olona ireo. Noroahana daholo ny marary rehetra amin'ny am-piangonana amin'izao tsika miteny zao. Tsisy antra. Tsy misy jerena hoe misy olona efa ho faty aneto hoe. Misy olona hoe amin'ny manana problème de respiration. Noroahana. Akatona androany ambomanambola baiko avy any amin'ny fitondram-panjakana. Asa razonareo an-tsaina dikan'izany. Dikan'izany dia ny hoe abilao fatin'ny olona. Ho alevina any amin'ny fasan'ny firaisapo zany. Eto dia mitodika manokana aminareo fitondram-panjakana izay namoaka izao didy izao. Raha misy maty ny ray amin'ireo olona ireo tompoko dia ho amin'ny taranakareo sy aminareo ny rano. Raha misy maty ny ray amin'ireo olona ireo dia ho ambony lohan'ny taranakareo sy mombanareo ny rano ireo olona ireo. Faharoa, engane mba ho saiko no maloto fa tsy marina ny eritreritro. Raha sanatiavin'ny vava, fanatiavin'ny vava, ka misy tanana hafahafa ambadika zao, satria hafa baraka ny sasany, satria ny fiangonana adventiste no manao zavatra voalohany. Tsy ny fiangonana adventiste tompoko io fa fanapahan-kevitra olona anankiroa. Izy mivady terem-panahy, tereny fitiavana, hamonjy ny mpiray tanindrazana aminy. Dia ny fampiresaka dia ny fanahy dia nanolo-tanana zay. Eny pastora loteranina ao, fa tsy misy akijery finoana intsony zao. Hoe loteranina ve ty, adventiste ve ty, ka ny ampiponareo amin'ny fiangonanareo io hahafaty anareo. Engane mba tsisy tananareo ao ambadika zao zavatra zao. Fa loza raha milaza na olom-ba ositr' ka tonga amin'izao zavatra zao. Ny zavatra mampanahy ahy mantsy amin'izy ity dia izao. Izaho no hala. Zaho raha manana tombontsoa zao ka no tsy tian'olona sasatsasany zay tsy tononko anarany eto.
de reo marary reo no anaparanareo ny fankalanareo ahy. Ina ny idiran'ireo marary reo? Ina ny rasy nataon'ireo marary reo anareo? Raha izaho no halanareo tsy maninona. Ina ry tompoko, raha izaho no halanareo tsy maninona. Tsara marihana fa Andriamatoa Ramanatontsoa Jean-Luc dia mpitandrina any Belzika ary mpitandrina amin'ny FLM. Izy dia anisany toy n'le atao hoe mpitandrina, raha ohatra tsorina zany, ohatrany hoe ny amin'ny Jésuita zany, any amin'ny Katolika, dia ny Jésuita tsy mandraraha firy ny atao hoe rafitra fa ny olon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra no priorité aminy. Tsy ahoana zany ny rafitra hoe ty rafitra zao na rafitra zao. Ohatran'izay ihany koa ny pasteur Ramanatontsoa Jean-Luc tsy mirafitra ny zava-dehibe aminy fa ny vahoaka maro izay tempolon'Andriamanitra no tena zava-dehibe aminy. Nametraka fanontaniana manko aho tery aloha hoe misy tokoa ve ny tsy tiako bika sy ny tsy tiako tarehy sy ny famingam-pianana madinidinika eny amin'ny sehatry ny fiangonana. Dia nitarika any le izy nanomboka tany amin'ny 2002 no tafiditra tao anatin'ny vovon'ny politika sy ny mpanao politika ny fiangonana ka tafalatsaka tao anatin'ny lavakombarika ny politika. Mamela anareo anazava sy tantara zavatra maromaro aminareo satria tena marary sady marary ny mamenatra tongo bakivaky ho amin'ny fiangonana, ny aretina, ny kiky, ny fiangonana tsy rairay avy amin'izao fotoana izao. Samy tratrany daholo, na ny silamo, na ny katolika, na ny FJKM, na ny FLM, na ny adventiste. Samy tratrany daholo. Zao any Norvège, any États-Unis, dia misy tokoa ny malala-tanana eo amin'ny sehatry ny fiangonana. Ary matetika dia hoe raha hoe hanampiana ny Afrika dia tena malala-tanana tokoa ny eo amin'ny sehatry ny fiangonana ary tena dinamika be, tsy mitady tambony ny olona ao anatin'izany. Tena ny impressionné anazy zany hoe ho any Afrika amin'izany atao hoe any Norvège zany, fiangonana Batista tany Atlanta, Georgie zany, dia tena tonga saina fa rapida be mihitsy hoe ho any Afrika, tany Florida, Miami, rapida be. Fa ny olona nanao an'izany tsy nahita na iray hoe angataka akory hiditra ao anatina raha andao atao hoe préfet zany, département na préfet anankiray, na hoe hiditra akory andeha hanao candidat sénateur na ohatran'izany. Non. Tany Norvège ny olona manampy ny fiangonana dia tonga izy mianakavy miangona. Raha ohatra ety dia mandeha bisikileta izy. Raha fiangonana somary mivoaka amin'ny ville zany ka azo tengenana bisikileta, tena manampy le olona ary tsy mieritreritra akory izy hoe izano anatran'io any Afrika dia ho hitan'ny olona hoe izany manao soa. Non.
Finona ny zavatra nitranga teo amin'ny sehatry ny fiangonana nanomboka tany amin'ny taona 2000. Misy karazan'olona ary izy io zavatra io tsy tany amin'ny 2000 fotsiny fa nanomboka tany amin'ny taona 1970. Hitako tsara ny netim-boan'olona izy ary tsy afenona tamin'izany dia efa niteny misy tanjona io zavatra io satria mba hita amin'ny mason'ilay olona ihany le zavatra sy le fihetsika ataon'ilay olona. Fa maninona no isaky ny manome dia tsy maintsy amin'ny fotoana lehibe. Amin'izay fantatry ny olona maromaro hoe manampy le rangaty. Maninona rehefa manome dia amin'ny fotoana anankiray fidina. Ohatra zao raha ny amin'ny FJKM fotsiny dia vavaka ho an'ny isa-taranaka na hoe amin'ny fivorian'ny synode apartany vavaka ho an'ny synode. Fitondram-bavaka ny pastora synodaly dia misy olona tonga tamin'izany. Tonga izy dia manome izy vola dia tena tsara fanahy tokoa tena anana tokoa le olona tena manao dia malaza lansena amin'izay zany izy teo amin'ny sehatry ny fiangonana. Normal be le olona raha tonga filoham-pirenena rehefa avy eo fa nanomboka teo ny corruption na hoe soudoyena ny olon'ny fiangonana andehanao foana. Nisy ny fividianana tomobila ho an'ny filohan'ny fiangonana. Nisy ny fanomezana privilège ho an'ny zanaky ny filohan'ny fiangonana. Nalefa tany États-Unis. Nisy ny fanomezana avantage, fanomezana an'izao ho an'ny synode matanjatanjaka. Misy ny fanagajana pastora rehefa tsy mifanaraka amin'le eritreritry mila publicité ho an'ny tenany. Misy zany ary ny zavatra tena skandale matetika mitranga dia rehefa amin'ny fivorian'ny na amin'ny fifidianana amin'ny fotoana anankiray antsoina hoe synode lehibe. Misy skandale foana eo. Ao ny fizarana bodofotsy, fizarana yaourt ho an'ireo mpizaika, ary eny am-pizarana eny dia fifisana olona tandremo ihanina, tandremo ihanina, tandremo ihanina. Ihanina neka franc-maçon izay lainga io. Ihanina neka zao izay lainga io. Zany hoe misy zany ny famafazana lainga na any amin'ny sehatry ny fiangonana ary mahamenatra, tena mahamenatra tanteraka. Misy ihany koa ny fanisana vato, fangalaram-bato amin'ny fifidianana eny amin'ny sehatry ny fiangonana. Mahamenatra ary tena manala baraka satria ny fanisana vato dia ao anatin'ny fiangonana tompoko no atao. Inona ny ifandraisana ny zavatra zany? Satria ao anatin'ny fiangonana io koa dia misy karazan'olona izay mieritreritra ny ametraka ny ranona amin'ny sehatra ambony dia mandeha daholo ny fanambakana rehetrarehetra, ny fombana jola maromaro ao anatin'ny zavatra atao amin'izany. Any io zany dia efa miainga tsisy idiran'Andriamanitra re tompoko zany. Tsisy idiran'ny fanahy masina zany fa dia sadaikatra ianao mijery an'izy ary faniny ianao mijery an'izy fa nahoana koa sala. Tapitapika eo ianao vao hosipotaka hoe zao hono ianao. Tapitapika eo ianao vao hosipotaka hoe zao. Fa misy koa ny jolana hatrany am-piangonana
any misehatra ny finoana misy tompoko tandremo raha ity olona ity no lasa vice président eo dia io no vehivavy voalohany indrindra ho filoham-pirenena eto Madagasikara tsy maintsy sakananareo reo vorina ny olona maromaro eo amin'ny 30-40 eo amin'ny toerana iray ao anatina synode fifidianana andro fifidianana anankiray tompona andraikitra amin'ny fiangonana tompona andraikitra amin'ny politika pirenena tompoko manana toetrany ohatran'izany dia na miteny anao fa tsy diso aho ary ny zavatra teneniko dia misy vavolombelona sakano ataonareo partout les moyens mitsapalany ny zazavavy io fa raha io ny vice président ny fiangonana io sahiratsika menakavy satria zazavavy io mahitsy sady carré ary tsy misangisangy amin'ny resaka fanodikotonana ten'olotona tanteraka ilay ramatoa no lazaina fa vadina framason ary lazaina fa nizara tablety ny fidirangaty ihany no nizara n'le tablety hitompona andraikitra ara-politika io tsy tonoko ny anarana satria manjary ohatrany hoe harcèlement fa ny olona maheno an'izany zao dia malala hoe ihany n'izany ihany zany tiany filorin-tenenina tiako tenenina aminareo dia zao misy toko ny tsy tokobika tsy tiako pare any amin'ny fiangonana ary anisany voataritarika amin'izany ny mpitandrina izay ny mahazo any pasteur raha manatombotsoa Jean-Luc nanao antsoavo izy hoe ampiasao ny fiangonana tsy afenina mpanetretena tsy nanao an'izany antsoavo zany fa rehefa nanao ny antsoavo io pasteur Jean-Luc dia tena miteny anareo fa marina ny azy tsisy ady hevitra ny fampiasana ny fiangonana ao anatin'ny fitsaboana ny marary rehefa manao zavatra dia mba mianatra mahafantatra ny tantara tamin'ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa dia ny fiangonana tompoko no lasa hôpitaly fa aza mitapitapy manao zavatra fa na fiangonan'Andriamanitra riny olona marary sy bitika ary mahantra no tsaboana tao ary marina sitrana tamin'izany satria ao anatin'ny fiangonana mihitsy ao anatin'io eglizy io ao anatin'io temple io mihitsy no misy an'Andriamanitra natsapany religieuse natsapany ny prêtre natsapany pasteur tamin'izany androany fa misy andraikitra tokony ndraisiny fiangonana dia nisokafana ny danadana ny fiangonana sokafana ny danadana ny aumônerie nandray ny narary ary anisan'ny tsabo betsaka tamin'izany ireligiosy na mpanompon'Andriamanitra na voasitra izy tsy na voasitra inona ny zavatra mitranga ao Madagasikara ny fitondram-panjakana mihitsy ny mandeha mampidina olona hidio le fiangonana hidio le fiangonana tsy hitsabo crime mane zany satria ny zavatra marina dia izao misy olona eo amin'ny sehatry ny fiangonana anankiray tsy tononoko koa le izy atsy anonona mialina ny pasteur Jean-Luc ary pasteur Jean-Luc tsy dia olony rafitra loatra fa rehefa manembatrembana ny ondrin'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra sy ny lapan'Andriamanitra tempolin'Andriamanitra izay ny vahoaka zany dia avy izy amin'ny angady sy ny arina ary tsy mba mahay miteny ny vilavilana fa mahitsy ohatrany mienitsika teo hoe enkany ozy izy fa tsisy tananareo izay mpanenjika ao anatin'izao zavatra miseho zao fa raha sanatry ozy dia ho eo ambonin'ny lohanareo ny taranakareo ny rahan'ireo olona latsaka raha mety ho faty eo misy zany tompoko tena misy mihitsy ny fiangonana mihitsy miangavy ny
fitondram-panjakana hoe idio. Fa zao ny antony, zao ny antony. Le mpitondra fanjakana koa tsy malala zay bispa, tsy malala kory izy ny tantara tany aloha tany hoe Madagasikara né en guerre zao hoe. On est en guerre contre le coronavirus, donc tous les moyens sont bons. Tsy maharaka ny hôpitaly, tsy maharaka ny fianarana, sakafo ny fiangonana zany. Soran'Andriamanitra tonga de namaly ity fiangonana ray ity, fiangonana adventiste. De mazava ho ary fa mety possible misy mialina any de idio. Maninona re tompoko raha manao fotsiny hoe ataoviko ny atsika tokony nisokatra koa fiangonatsika. Tadidiko tamin'ny andron'ny choléra. Ny Église catholique teo Mena de nisokatra ny danadana, surtout ny toeram-pianarana ho an'ny marary. Tao amin'ny salle d'œuvre tao amin'ny Université Loyola zany, Université Loyola tao tamin'ny io, lasa hôpitaly, ny tany amin'ny premier étage, surtout ny salle de classe nay. De tsy nianatra zay tamin'izany. Tao amin'ny fiangonana, tao amin'ny église, tonga ny marary, dia sady mampionona ny pretra no mitarika vavaka. Ilain'ny marary tompoko ny tsaboana ao anatin'ny sehatra ny fiangonana. Fa sady mitsabo ara-batana ireo no mitsabo ara-panahy. Ajanony, à partir du moment anao no miresaka fanaratsiana olona fa tsy ny fanatsarana ny fanahy eo amin'ny sehatry ny fiangonana na eo amin'ny sehatry ny finoana dia ajanony. Ekeko ary tena izaho anisan'ny tompona andraiky raha amin'izany hoe tsy misaraka amin'ny fiainan'ny politika amin'ny fiarahamonina ny fiangonana sy ny finoana satria faranako amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa avy any amin'ny ray aman-dreniko ny nahazahoana an'ity dia hoe saotra neny fa ilaiko io. Salamo telo amby zato andininy fito ambin'ny folo fa ny famindrampon'i Jehova dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy. Mandram-peona tompoko samby ho tanion'Andriamanitra tsika mianakavy. Rehefa matahotra an'i Jehova ianao dia tsy manao ratsy fa manompo ny vahoakan'Andriamanitra. Saotra betsa tompoko tain'Andriamanitra ary mitondram-bavaka ny zavatra ataon'ny pasteur Jean-Luc raha manana mbitaotsoa izy teo, raha manana tombotsoa mpitandrina any Belzika. Saotranao tompoko ry mpanompon'Andriamanitra mitondram-bavaka amin'ny zavatra ataonao rehetra. Mandram-peona ary veloma mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra izay nanaraka ity fianarana ity androany. Veloma tompoko.